Ianaritsika eto amin'ity vidéo ity hoe inona ny atao mba hahatonga ny tanantsika tsy ho mora reraka rehefa mikotrana gitara, dia inona ihany koa ny conseil tsara fantatra mba ahafahantsika mampitombo ny fahaizantsika gitara, dia ataontsika eto koa hoe ahoana ny atao mba ahafahan'ny accord barré anao haneno tsara. Ary ohatra ny vidéo dia aza adino ny partager sy manisy réaction ny vidéo antsika. Lasa aritsika. Voalohany indrindra aloha ny tanantsika dia mila manao sous forme na pince, zany hoe ketohana tsara zany leo ambadika, ohatran'izao ketohana tsara. Izao mba tsy ho betsaka loatra ny famoahana ny akibe ivoaka ohatr'izao. Lasa aritsika ohatra ny manao accord barré ohatra zany ohatra hoe do mineur ohatra dia tsy misonina mihitsy le izy. Dia ahoana ary ny tokony atao? Ny atao voalohany dia mila manao exercice ianao entre ny 1 et 4. Reto tanana gauche reto zany ataontsika ohatra ny 1 4 ohatr'izao. Ao anaran'ny fanaovana an'izay misy elanelana kazy anankiefatra, 1 2 3 4 dia asesy 1 4 1 4 dia ohatr'izay. Toizanao hatrany amin'izay maximum takatra le izy. Manarak'izay dia anisa mahatonga ny accord barré tsy maneno dia tsy zatra maneno tsikelikely le tanana, zany hoe tsy zatra ohatra hoe raha mampaneno corde ray ianao dia mety hito ny tianao tendrena lasa ity maneno ohatrany hoe lasa ohatra hoe nefa ny hito ny tsindrinao eto. Mino fa be da be amintsika ny tratran'izay dia iny zany mila izarina, ka ny tokony atao dia ataonao sens inverse le izy ohatra hoe 4 3 2 1. Asesinao zay dia taperinao hatrany amin'ny kazy rehetrarehetra zay maximum takatra dia manampy amin'ny tananao zay hanindry accord barré. Efa atoroko foana zay na amin'ny eto amin'ny page na any anaty koro na amin'ny cours en ligne na mianatra vidéo hoe tsy rehefa tsindrina mafy be akory ny corde dia lasa maneno, fa ny fahaizana sy ny fahazarana manindry anazy no mampaneno anazy. Dia zao tandremo ny corde vidinareo. Le corde tsy hoe zay corde hita eny amin'ny mpivarotra ka mora dia vidividina fotsiny fa mety harary ny tanana. Io zao ny tanako hitanareo io tsisy problème amin'ny resaka hoe makarary tanana dia misy diadiana corde be, fa io zao normal tsara le tanako. Dia zay zany anrokantsika tsy voatery hisy diany be le tanana rehefa hoe hianatra gitara. Manarak'izay mba ahafahanao manana rapidité atao main droite dia azonao atao ty exercice ity. Ny fanaovana hira tsy voatery hoe hanampy anao ho rapide, fa mila manao exercice ianao. Misy amintsika nianatra hira ihany mamaika antsika dia ny conseilko amin'ireny olo ireny dia aza mianatra gitara mihitsy ianao rehefa tsy tia manao exercice, fa aleo mba manao exercice raha tena te hay gitara marina ianao. Lasa aritsika ohatr'izao indray le atao ataontsika zay ampaleo tena ny reto tanana rehetrarehetra reto, ka ohatr'izao le izy. Jereo tsara 1 2 3 4. Jereo tsara reto ny tanana miasa reto telo reto. Zarintsika izy zany. Lasa aritsika ampiasany 1 2 3 4 1 2 3 4 dia zarinao manao an'iny le tanana. Dia ohatr'izay le izy tetezo indray koa ny kazy rehetrarehetra anazaranao le ratsan-tanana. Dia rehefa ataonao zay exercice rehetrarehetra zay maneno ny accord barré anao, ny ratsan-tananao ihany koa mifolaka. Dia ohatr'izay indray ny astuce-tsika androany, partager ny vidéo antsika dia misaotra betsaka.